Ity tafika masina nakany mainty rano izay natrehan'ny fifarany teo ity dia anisan'ny nisedrana zavatra sarotra maro satria ankoatra ny faratsiany lalana dia betsaka ny nampiorohoro ny amin'ny asan-dahalo sy ny tsy fandriam-pahalemana. Tao Antsirony Mandidy moa no nanatanterahana ny asa voalohany ka dia nisy ny fitorinan-kalamanjana ary nisy ihany koa ny tantara izay natao tao anatin'ny fiangonana. Na dia mbola vao teo Antsirony Mandidy aza dia efa betsaka ny zavatra rehefa tafaresadresaka tamin'ny olona aza moa dia nilaza izy ireo fa raha ireo karazana fiara hoentin'ny fefy ireo dia tsy ho tonga ny mihitsy satria nisy ny fiara madinika toy ny Dacia sy ny Renault Express. Eny fa na dia ny Mazda sy ny 307 aza dia nilazainy fa tsy ho tonga ny mihitsy. Sambany moa ny fefy vao handeha amin'izany toerana rehetra izany ka dia niorohoro eny na dia ny mpamily aza raha nandreny filazan'ny olona. Ary dia rehefa nandeha tokoa dia nahita ny vovoka, nahita ny fiakarana kanefa tsy mbola ny ampahafirin'ny lalana akory ny vita. Ary dia nisy no nifanadroadro hoe zao ve dia mba lalany ratsy, zao ve dia tsy ho afakintsika. Rehefa nandeha elaela nefa dia tonga teo amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Antsakasarotra. Vao mitazana an'izany toerana izany ianao dia efa miorohoro satria sady fiakarana mideza no tena lalany ratsy. Na dia teo azy izany fisainan'olombelona rehetra izany dia Andriamanitra no niasaka dia afaka soamantsara avokoa ny fiara rehetra. Tsy ny fiakarana ihany nefa no tsy maintsy nosedraina fa teo ihany koa ny fidinam-be ary misy ihany koa ny lavadavaka, ao ny vatovatoina, ao ihany koa ny vovoka mandrevo. Amin'ny alina aza moa dia miorohoro mihitsy rehefa sendra mahita an'ireny sakatsakana petraky ny dahalo eny ampovoan-dalana ireny. Rehefa nandiha an'izany lalana rehetra izany dia tonga soamantsara tao Beravina izay tanàna malaza amin'ny asan-dahalo. Araka ny voalaza aza dia 2 andro talohana tongavan'ny fefy dia dahalo 20 lanona nanafika izany tanàna izany. Nisy ny fivoriam-pokon'olona ny amin'izay rehetra pakady amin'ny fiarovana ny tanàna, eo am-piomanana amin'ny fikarakarana ny fitoriana ny fefy. Ny fokon'olona kosa manantanteraka fivoriana. Ary dia tena tsy nahazatra tokoa ny mahita an'izany vatan-dehilahy milanja basy mitondra lefina mandehandeha eraky ny tanàna. Nandeha tokoa mantsy ny fefa na dia amin'ny atoandro aza ka fantatry ny dahalo fa mivorivory etsy sy eroa ny vatan-dehilahy dia tonga tampoka izy ireo manafika. Totosa soamantsara nefa ny asan'Andriamanitra ny tanterahana. Amin'ny olombelona tokoa dia misy ny tahotra satria na dia ny toerana nitobiana aza dia tranopokon'olona izay tsy mihidy noho ny fahasimban'ny varavarakely sy ny varavarambe. Dia niainga indray ny fefy rehefa tonga ny maraina ka anoindy hamonjy amin'ny mainty rano. Raha nieritreritra ny ankamaroany fa efa tapitra ny lalany ratsy satria efa betsaka ny lalovana dia vao maika niasarotra kokoa no nisedraina nanomboka teto satria dia mivoaka sy miditra ny fiara ny ankizy ary dia sady misintona no manosika ny fiara. Na dia efa lalandavitra aza no nidiavina, nananika voana, nidina lohasa, nitety lavaka, roboka anaty vovoka, mananika tendrombohitra dia mbola tsy tonga ihany. Ay, mbola lavitra dia mainty rano. Ary teny an-dalana aza dia misy mihitsy ny lozam-pifamoivoizana satria nifandona ny fiara mifefy samy fefy noho ny fahasimban'ny fampisanonana ny fiara. Tsy nisy kosa nefa ny loza niatra tamin'ny mpiatafika rehetra. Nandeha ny alina, nandeha ny atoandro, nipoitra ihany mainty rano. Ny tanjozotra niditra ny tanàna ny fiara nitondra ny fefy. Antsoantso sy kopakopa-tanana no nitsena nivoaka mainty rano ny fefy teny an-dalana rehetra teny. Tonga soamantsara tokoa ny fefy ary dia hotohizana ny asan'Andriamanitra. Ary noho ny avizanana sy ny fandaminana rehetra dia tantara aloha no nitanterana tamin'izany toerana izany. Rehefa vita ny tantara tao mainty rano dia nikisaka tany amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Mafaijijo. Dia nisy ihany koa ny fitoriana izay natao tany Betanatanana
ary tamin'ireny tanàny ireny dia tena nahitana ny fiasan'Andriamanitra satria na dia nydalo aza dia nanaiky nanatanterahana ny asan'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana izay niantsoana ny olona rehetra hoentina mbavaka. Rehefa vita izany rehetra izany dia niverina indray tao mainty rano ka notanterahana ny fitoriana kalamanjana. Dia tonga indray ary ny fotoana izay tsy maintsy hiverenana amin'ny lalan-davitra sy lalan-dratsy iny ka amonjy amin'ny mora feno be. Anisan'ny nanamarika izany tanàna izany ny trampokon'olona lehibe izay feno hipoka mihitsy. Ary rehefa tonga aza ny fotoana izay nanentanana ny olona anatona ho an'izay rehetra resy lahatra tamin'ny asan'Andriamanitra dia izy iray manontolo tao anatin'izany trano izany no nirohatra ka saika tsy araka ny fandraisana azy ireo tsirairay avy. Dia notohizana indray ny dia ary tsy maintsy nandalovana ireo lalana rehetra izay efa nizorana. Ka raha fidinam-be izy tamin'ny voalohany dia nanjary fiakarana miteza ary dia misy mihitsy aza no tsy maintsy notaritana ka dia ny fampisintomana sy ny fanosehana ny fiara. Ary tao anatin'izany fiakaram-be izany no natavelany camion izay nitondra ny entan'ny fefy manontolo satria tena miteza ny lalana. Ny andro maizina ho tratra ve ny fitoriana tao an'ny ranomena. Rehefa tsy maintsy nandray fanapa-kevitra dia noresahana ny tompon'ny camion ny amin'ny tsy maintsy hanohizana ny asan'Andriamanitra ka dia nitomina ny entana vitsivitsy izay tokony ho zaka anatanterahana ny asa fitoriana. Ny aingany fefy fa ny camion kosa dia tafajanona andro maromaro teo noho ny fanamboarana. Dia vita soamantsara ny asa tao ranomena na dia vitsivitsy ihany aza ny fitaovana afaka nampiasaina. Ny asa tokoa Andriamanitra. Fanao ny fefy moa rehefa vita ny tafika masina tahaka an'izao dia misy ny vavaka tendrombohitra izay sady ametrahana ny asa rehetra vita no androana ny asan'ny Satana tsy hanarakaraka ary koa hitongina amin'ny tompony amin'izay hiatrehana indray ny fiainana andavanandro ka samy midongy amin'ny tompony amin'izay valim-bavaka sahazany tsirairay. Tamin'iny lalam-mery Toskiny no nanatanterahana an'izany. Tao anatin'izany asa rehetra izany dia tsapa tokoa fa Andriamanitra no miasa. Eny fa na dia tsy maintsy mandalo sedra aza, mandalo zavatsarotra, mandalo fitsapana dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mahatoky hatramin'ny farany. Koa isaorana ny tompo fa izy no nahatanteraka izany asa rehetra izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen.